Ry havana rehefa hita ao anatin'ny perikôpa ilay tsianjery, andiny tsoratra masina atao tsianjery ao anatin'ny volana, atsotsika koa hoe mofinaina, dia iny no toriana. Dia anio zany ditantsika fa ao anatin'ilay OCA toko fa 413 izy amin'ny baiboly malagasy, fa amin'ny version française Louis II izy verset 2, andininy faharoa zany. Dia mahatonga antsika mandray an'ilay izy dia satria tsy anjery le izy. Dia mila hazavaina zany le tsianjery, haitsika tsianjery hoe io ny OCA toko 413, inona ny dikan'izany amin'ny androm-piainana sy saretra. Dia izay mahatonga ny hoe fidiana foana rehefa mandeha eo zany le izy. Ry havako, sokafy ny baibolitsika zany io efa hitahitantsika eo koa izy OCA toko 413, fa mialohan'ny iarahantsika mamaky an'io aloha dia izao andeha ho resahana fohy mikasika ny OCA sy ny zava-nisy tamin'izany. Efa nizara roa fanjakana tao amin'ny andron'ny Solomona, tao aorian'i Solomona namaty azafady, dia ny fanjakana avaratra ny betsaka foko indrindra sy somary atao hoe midadasika, dia iny zany no Galili na hoe Israely, fanjakana avaratra zany, dia Samaria ny renivohiny. Dia fanjakana atsimo indray natao hoe Joda, dia Jerosalema ny renivohiny. Ka amin'izao OCA izao dia ny fanjakana avaratra no resahana. Anisan'ny nanahirana an'Andriamanitra mihitsy ny fiainan'ireto vahoakany amin'ny fanjakana avaratra reto, satria izao nanompo an'Andriamanitra bala izy ireo, ary noho ny zava-misy tamin'izany dia sady nanompo an'Andriamanitra izy zany no niaraka tamin'ny bala ihany koa no nitoky ary nanantena ny firenena matanjaka tamin'izany dia Egypta sy Asiria, reo no natanjaka. Dia lasa koa natoky sy nanantena an'ireo ny vahoaka an'Andriamanitra, dia nataon'Andriamanitra sary. OCA dia nibaikoan'Andriamanitra mihitsy hoe ndany ianao manambady vehivavy janga ary zanaky ny mpijangajanga koa tena mpijangajanga daholo. Enjanainy zany ianao mpaminany, ianao pastera teneniny ndany makavady vehivavy janga. Fa izany mantsy ny sarin'ny Israely sy Andriamanitra mivady lehilahy, OCA mpaminany zany, ary Israely ny vady vehivavy zay mpijangajanga ara-panahy. Dia izay zany ny sary ho hitan'Andriamanitra eto, ho hitan'ny olona eto mantsy azafady, ampitain'Andriamanitra ary ampitainy amintsika ao anatin'izao lohahevitra izao miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo ry havana. Dia teo ary na dia nijangajanga tahak'izany ary reto vadian'Andriamanitra dia ny Israely reto, dia mbola niteneniny any hitantsika amin'ny soratra masina io, ndao ary havana iarahantsika rehetra mamaky zany OCA 413 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondrà teny ianareo, eny miverena amin'ny Jehovah, ka manaova aminy hoe mamela ny heloka rehetra, ary raiso zay tsara, ka dia aterina io fanatitra ny molotray. Inona ary no dikan'izany ry havana? Eto ary ao anatin'izany miantso ho amin'ny fibebahana izany ny tompo, dia manomboka eto indray kosa dia mivaliny zany antso zany no hitantsika eto, valiny zany no hitantsika eto hoe asena mitondra teny ny mpaminany. Dia tokony izao no valiny avy amin'ny vahoaka zany. Misy dingana telo ny atao hoe fibebahana, hitantsika eto valiny angatan'Andriamanitra amin'izany antso fibebahana izany. Ny dingana voalohany dia io andininy fahatelo io zany tapany voalohany, zay azontsika mena lohateny hoe
ny fiverenana amin'Andriamanitra. Zay ny dingana voalohany amin'ny fivebahana, fiverenana amin'Andriamanitra. Satria hitantsika mitondra tenenareo eny miverena amin'ny Jehova ka manaova amin'ny hitantsika toy zany. Zao le izy, ny miverina dia efa nandeha tany amin'ilay toerana, na efa niona tamin'ilay olona tany amin'ilay toerana, fa asena maninona asaina miverina amin'ray. Zay zany no fanohitra amin'ilay ahoana mandehana makany. Le makany voazay ianao makany, na mety efela be ianao ny tany fa mandana indray mandana makany io, fa le makany izy. Fa eto zany dia hoe miverena, efa tany ianao, efa tao ianao fa miverena. Efa nanompo an'Andriamanitra reto voaka an'Andriamanitra ireto dia ny Israely zany. Ary anambara tamintsika teo dia eo ihany koa ny fampony an'Andriamanitra fa fangarony am'baly efa izao. Voalohany indrindra dia miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'ny fampona azy. Jereo nge fa eo amin'ny 15 dia efa hitantsika hoe hoy ny tompo ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa lavo kely koa ianao. Dia eto amin'ny 13 tapany voalohany eto dia hoe tahaka an'izao no azo anambarana an'io. Fa ohatran'ny hafahafa ihany le fahitantsika azy amin'ny baiboly malagasy, azo ambary hoe miverena amin'ny tompo ka milaza aminy hoe. Zay zany dingana voalohany io amin'ny fibebahana. Dikan'izay zany ny fibebahana dia fiverenana amin'Andriamanitra. Aly mamela zay le hoe ndana miverina dia avela koa raha ny eto dia reto zavatra roa reto izy. Hitantsika izany amin'ny 14. Reto le izy, avela fitokiana sy ny fanantenana ny Asirianina. Zay zany le izy, fa tsy ny Asirianina no ao, fa ny Egyptianina ihany koa. Zany hoe rehefa miverina amin'Andriamanitra, endriky ny fibebahana izany dia zao avela zay zavatry ny tany, hianteranao, hitokinao, antenainao, dia tsy afaka hanonona zao eto satria sao mahatonga amin'ny olona tokana izy dia lasa saina indreo dia za mpalamy pastera amin'izany. Fa inona ny antenainao ito amin'ity tany ity? Inona no irinao ito amin'ity tany ity? Inona no andanianao fotoana eto amin'ity tany ity? Inona koa no itokinao eto amin'ity tany ity? Fa zany ny sarin'ny Asirianina sy ny Egyptianina zay, tsy maintsy avela raha toy ianao miverina amin'Andriamanitra. Dio zay tsy hitaingo tsoavaly eny eto amin'ny tany eto daholo zany. Hitantsika amin'io 14 io zany, tsy maintsy avelo zany. Ary faharoa, tsy teny amin'ny asan'ny tananay ozy hitantsika io zany hoe ianao no Andriamanitra ry havako. Zay lay fampotsampy nambara teo zany, fampotsampy ary fijangajangana ara-panahy. Raha toa zany tsika hiverina amin'Andriamanitra dia avelao ireo, avelao ireo ny fanantenana, ny fitokiana, ny fandaniam-potoana, ny fandaniam-bola, ny fandanian'iny, ny zavatry ny tany tsy mahasory havana. Ary indrindra zay endrika fampotsampy ataonao mitovy amin'Andriamanitra izany. Tsy manompo sampy intsony ny olona verina amin'Andriamanitra ary tsy mitoko sy mandany andro amin'ny zavatry ny tany, tsy mahavonjy amin'ny lafiny ara-panahy. Paoly apôstôly tamin'ny vakina tamintsika teo ny Timoty 2:2 dia miteny tahaka izao izy hoe aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Zany ny tenin'ny Paoly apôstôly eto. Ary zay hoy aho le dingana voalohany amin'ny fibebahana, fiverena amin'Andriamanitra ary famelana an'izay ratsy rehetra ry havako. Ny dingana faharoa zay hitantsika eto dia miverina amin'ilay Osea 2:13 isika. Io zany le hoe mandana miverina amin'Andriamanitra dia manaova amin'ny hoe. Tao vakitsika ny izy hitantsika eto hoe mamela ninona? Mamela mieloka rehetra. Io zany raha raisina koa dia azo atao hoe avelao
na esor lavitra anao misy take away ozy ny anglisy. Anao avokoa mieloka rehetra, tsy pile hoe rehetra. Ay zany le izy. Rehefa miverina amin'Andriamanitra zany, io am'fo de tena miteny amin'ny mihitsy hoe tena avelao ary. Avelao ny elika rehetra be de be, amin'ny taonina, avelao ary esory lavitra anao mihitsy. Roko ny hevitra zany. Voalohany misy finoana an'Andriamanitra fa izy rery no mpamela ny eloka rehetra ariavana. Aza tonoina fa Jesosy Kristy zanany de maty noho ninona? Noho ny eloko ao rehetra. Tsisy mahavita an'izany eto ambonin'ny tany. Na omby firy ny vononao ho fampihavana ny sinsisa, na kolamena firy ny ray vonona sinsisa, tsy mahavela eloko zany. Fa Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, misy finoana azy zany hoe mamela ny eloka rehetra izany. Finoana any Jesosy Kristy mijaly, maty, mitsangana tamin'ny maty, ho asy ho anao amela ny elotsika rehetra. De ny finoana faharoa de ny olona tsy mahavonjy tena. Tsisy mihitsy amonjenao ny tenanao zany. Misy ny olona mody miarokaloka fotsiny hoe nareo mandeha any am-piangonana andreo ary ne mety mpanota be noho izay fa izahay tsy mijangajanga jereo ihany na mbola izahay tsy mandainga jereo ihany na mbola mandainga, izahay tsy mangalatra izahay manao ny tsara eto amin'ity tany ity. De mihevitra izy fa mijanona eo. Tsy izany mihitsy, fa tsy mahavonjy teny isika. Mila ny Jesosy Kristy sy ny asa amin'ny fanahy mibaiko atsika mihitsy anatina iverina amin'ny tompo zay tsika vaovavonjy ry havana. Ny 40 andro ny kareny de fotoana amin'ny fibebahana sy fangatahana famelan-keloka ry havana. Atao anatrehan'Andriamanitra ary atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le any mpamonjy araka andresahana amintsika teo. Ambara mazava eo anatrehan'ny tompo rehefa miverina aminy ny eloka rehetra tsy nafeniny zareo teo izay ka mbola tena inty mbola nanantena ny Asiriana sy matoka izay ne mbola mitaingina sovary zany taloha zany tamin'izany fotoana zany de ny rameva no entina rehefa andeha lavitra. De ny sovary reo manana ny fanjakana, ny olom-panjakana reo manana no mitaingina azy. Taka vedisy ankehitriny zany, mbola tsisy zany. Dia ny sahirana mitaingina apondra. Zay zany de rehefa tsy manana apondra koa ianao taka ny bisikleta sa inona zany tsy haiko dia mandeha tongotra ianao zany. Zay zany le izy. Ka dikan'izay kosa misy fanetretena ao anatin'izany hoe avelao ny eloka rehetra izany. Ajanono zay mety ho amboambonao sy anteranao sy izany hoe sao de takzao eto amin'ity tany ity, fa dinganao anatin'ny fibebahana koa zany ry havana ary angatahana famelan-keloka amin'ny tompo izany. Ny 40 andro ny kareny de 40 andro fibebaha, fangatahana famelan-keloka ary fiainana amin'izany fanetretena feno zany eo anatrehan'ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary eo anatrehan'ny mpino ihany koa ry havana. Zao aza feninao iaho, aza fenina amin'ny tompo fanaovana inventaire koa zany ny 40 andro ny kareny. Inona ny anahy? Aza mijery ny hafa. Inona ny any eloko? Inona ny any otako? De tonono mihitsy ohatra ny nambara ny voaka an'Andriamanitra hoe tsy hitoky amin'ny asan'ny tanana intsony izahay. Zay zany izy 14 tamin'ny Hosea 3:10 teo zany. Tsy teny amin'ireo tsony zay hoe Andriamanitra fa ny anahy zany, zao kosa ny anahy ny otako, zao fahalemeko ary de tsy maintsy ambarako amin'ny tompo. Hoy ny mpanao salamo raha miresaka amin'izany hoe fahotana fenina zany. Hoy izy, zay manafina amin'ny fahotana de tsy ambininy, fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo.
Zany hitantsika azafady diso tsy mpanao salamo azafady fa ny ohabolana azafady indrindra diso ohabolana toko fa 7 andininy 17 no ahitantsika amin'izany tsarovy a fa tsy misy famondrapo sy famelan-kely ko azo atena iny rehefa feninao araka ny sitraponao eo anatrehan'ny tompo ny elokao na de vitanao aza ny dingana voalohany hoe miverina amin'Andriamanitra nefa tsy vitanao tsara koa ty dingana faharoa ity tena angataka famondrapoa ianao dia zava-pon'izany ry havako koa dia mahireza fo zay dingan'ireo ary ny dingana fahatelo sady farany amin'ny fibebahana hitantsika eto indray kosa dia ny tapany farany amin'ny ty andinin'ny fahatelo amin'ny Osea ity ary azontsika omena lohateny fanekena na koa hoe engagement zany a eo anatrehan'ny tompo ny dingana fahatelo amin'ny fibebahana dia ny fizarana farany hitantsika eto hoe raiso zay tsara ka dia aterina io fanatitra ny molotray adika toy izao aoka tolotsay ho anao hosolo ny vato-trombolay ny teny avy amin'ny molotray aveloko a ohatran'ny afafy tia matsy hoe ary raiso zay tsara ka dia aterina io fanatitra amin'ny molotray molotra ahoana koa no atao fanatitra ety na ahoana fa zao ny tena izy hoe aoka tolotsay ho anao hosolo ny vato-trombolay ny teny avy amin'ny molotray fomba fanao ny voaka an'Andriamanitra ao amin'ny testameta taloha rehefa mangataka fanoloran-tena dia mangataka famelan-kely ko azafady ny fona dia manolotra inony misy fanatitra tsy maintsy aterina zany araka zay tenenin'ny mpisoronao zany da miteny izy hoe vato-trombolany ianao dia zay osiny ianao dia inona ombiny ianao dia zay araka izay teneniny eo zany dia eto zany a dia tsy izay ny faniriany reto vahoaka zay miverina amin'Andriamanitra rehetra valy teny angatahana aminy fa zao aoka ho matotra ianao ary amin'ny teny teneninao a eo anatrehan'ny tompo anao aho dia anao aho tsy anao aho dia tsy anao aho zay ary zay ihany riavana reo dingana telo reo a no tamin'ny andro ny Osea fa hafa indray ny any amin'ny hafa zany ny soratra masina mantsy dia miteny amin'ny vanim-potoana ray mazava koa teo amin'ny fiainan'ny voaka an'Andriamanitra zay mahatonga ny hoe ipastera zany zao ohatra mpaminany dia safidiny na te hanambady vehivavy jangy safidiny koa zany zay zany le izy fa tsy afaka anao fotsiny hoe ka Osea ary ny nanao an'izany iza koa tia ny nanambady marobe Solomona ary ny nanao an'izany samy manana ry havana dia eto zany aloha dia dingana telo indraindray mantsy ihany misy hoe 7 ny amin'ny fampianarana amin'ny famelan-keloka misy hoe 12 sasisa fa ny eto aloha dia telo ny hitantsika eto dia ndao tsy amorona le dingana telo azy efa goliata be sa ahoana izy nareo efa tena zay zany le izy ka izao ary isika zay manantena ny tompo zany a mamaly an'le hoe miantso atsika ho amin'ny fibebahana ny tompo dia arao tsara fa tena andrasan'Andriamanitra amintsika ny dingana voalohany dia ny fiverenana aminy oviana ianao ny tena niverina tamin'ny faharoa fangatahana famondrapo tanteraka zany amin'ny fo io ary tsy mitana ary tena mitana azafady ny fanekena ataonao eo anatrehan'Andriamanitra reto vahoaka reto dia tena mivadibadika tonga amin'ny fiteny hoe infidèle tena ary zany koa zany le ohatrany hoe resaka hoe fahatokiana ao amin'ny lafiny hoe fanambadiana satria izay le sary no eo teto reto dia mivadibadika tamin'Andriamanitra ka na dia nitateraka ary le dingana telo ary zay ozy tena anao an'izany dia proof ara-tantara ity zany ry havana ny taona 127 talohan'i Jesosy Kristy dia noravan'ny babon'ny Asiriana ny fanjakana avaratra Osea mihitsy mpaminany farany tamin'izany aveko 127 talohan'i Jesosy rava ny fanjakana avaratra lasa saina tokoa aho indraindray tokoa io zavatra antenainao eto tany io io no mety hamodika anao dia zay hoe tsy hitanisa aho
fa indraindray tokoa mety io ny amodika anao, io atenainao, io tokinao, io reharehanao eto amin'ity tany ity zany. Fampirofo ara-tantara izao. Noho izany mbola miantso amin'ny fibebahana amin'ny tompo. Am'izao androntsika zao 5:24 volana martsa androany, mbola tsy tonga ny Asirianina. Zay zany. Dindro iazakazaka. Tena angataka, tena iverina amin'ny tompo marina. Angataka famindrapo ary indrindra mitana. Zay fitenenana sy fanekena ataonao zay fa tena an'olo-tena ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy isika. Dia mbola tsy nitsahatra zany ny tompo miteny. Satria io mbola tsy tonga ny Asirianina, mbola tsy nitsahatra izy zany miteny hoe mibeba ianareo ka ninoa ny filazantsara. Fa kitsika teo ny marika toko voalohany 15:12 tapany faharoa. Andeha arsika araka merina maka ity tsenjerintsika ity za mofinaina amin'ny anaran'i Jesosy lay Hosea 4:13 ndao mitondra teny ianareo iny miverena amin'ny Jehova ka manaova aminy hoe mamela ny elokay rehetra ary raiso zay tsara ka dia aterina eo fanatitra ny molotray ano.